avelon-jaza rano. Tantara indray miaino dia ampeniny Nofy Andrianjaka. Andrenesanareo ny feoan'ny rojony ainy amin'ny anta sy Rianala Masoandro. Niaraka tamin'ny Santatry ny aina sy ny mpanoratra. Nandrinda ara-teknika sy nanatotosy Nofy Andrianjaka. Nandray feo Zakina Andriantsoa. avelon-jaza rano. Dia ampeniny Nofy Andrianjaka. Ka hoana mety aminao ve ity trano ity e? Tena mahafinaritra ry Joda, sady milamina sy mangingina ny lavitra ny renivohitra. Ny olana kely fotsiny izao dia lavitra tanàna le izy keo. Ka moa tsy efa izay ve ny tadiavana ry Joda? Tika sady feno-voninkazo mahafinaritra be ny manodidina. Rehefa mety aminao ary dia izay ny fifaliako ry tatamo a. Sady tsara rivotra no mahafinaritra ny tontolo manodidina ko. Fa tamin'ny fomba ahoana aloha nazahoanao an'ity trano ity ry Joda? Ka ty anely hoe fanomezana tsy nilazaiko taminao ry tatamo e. Tena tika dia atomboketo izany ny vola tantely e. Sady tiako raha fonenantsika mandrakizay raha tianao. Ka tsy ho lavitra amin'ny asanao ve aty e? Izaho zao nieritreritra hoe ataontsika trano fialan-tsasatra fotsiny ko. Aiza kosa ry tatamo a. Ny tena marina dia nanana fikasana izay aho hoe aleo alaina mipetraka aty mamanao e. Sady tonga dia miandry ny andro hiterahanao izy amin'izay keo. Ka marina raha tia mipetraka aty raha ny reninao ry Joda. Efa zatra ny fiainana andrenivohitra iny ve ho tamana amin'izao mandiana be izao? Diso ianao fa nirina isy mamao mihitsy anie ny mipetraka amin'ny trano tahaka an'izao e. Saingy izao vao tanteraka ko. Ka tsy hanahirana aty ve iny ry Joda raha midongadonga aty a? Sahala ny zaza mihitsy mantsy ny reninao iny rehefa misy zavatra eny an'izay keo. Mbola tsy niara-monina tamin'ny mamao maharitra ianao ka milaza an'izany ry tatamo a. Rehefa zatra mifankahazo nareo mianaka ho hitanao fa tsara sy mahafinaritra ny miaraka aminy. Na zany aza aleo mitady mpanampy ka sao sahirana aby izay mianaka rehefa miasa ianao. Aza manahy ianao fa aty ihanytsika no mitady mpanampy ka. Sady tsy maintsy misy zazavavy mitady asa ny aty ambanivohitra aty e. Fa mbola tsy mivalianao ny ho efa notaniako teo hoe tsy lavitra amin'ny asanao ve aty e? Tena lasa fandaniana be indray mantsika. Tsika ity ny andro vahiny. Ay tokoa moa mbola tsy nilazaiko taminao fa mety hifindra aty ary vao mivaly ny fangatahana nataoko. Izany ve ry Joda? Mahafinaritra kosa izany. Dia ry amin'ilay tanàna antsoina hoe Ambotran-Drimiry izany ianao no hiasa raha raikitra? Ie, izay indrindra ka. Mbola tsisy tobi-pahasalamana mihitsy mantsony aty ka alavitra be vao misy an'izany keo. Mandeha tongotra mihitsy vao mahita an'izany ny olona ka betsaka no maty ny an-dalana. Fa fangatahana ihany aloha no nataoko e. Asa sy ho avalin'ny fanjakana io fa mbola manahirana koa aniny hanatanteraka an'izany e. Ka izany ve tsy mbola ho ela ry Joda? Ka izay indrindra neo ahy e. Aza manahy ianao fa jereko akaiky ny mahakasika an'izany. Fa izany eo ihany e. Aleo aloha andamindamina ny trano tsika e. Mbola betsaka koa ny zavatra atao ato amin'ity toerana ity tsinona ko. Avy eo mandeha mijery ny manodidina. Maninona mora mandeha makany tanàna Ambotran-Drina mihitsy e. Sady mila manatona filopoko tany tsika izao mba misora-bahinika. Fa le fanontaniako teny eo mbola tsy mivalianao ry Joda e. Hoe ahoana moa izay e? Fa le hoe iza no nivitananao an'ity trano ity? Hafahafa ihany aloha ny tantaran'ity trano ity a. Mety atahotra mihitsy aza ianao raha lazakanao ny marinako. Fa ahoana kosa e? Lazao fa aza dia mampatahotra ianao ka. Ka nilazako aminao mihitsy aza ny vao mainka hampatahotra anao ko. Raha tsy zazakely ako. Lazao moa e. Ka mipetrahary aloha ianao hitantarako azy. Nisy namako mpiara-mianatra amiko izay mantsy ho any findrany Mahajangy. Ay? Raha ny filazany tamiko aloha dia tsy afa-ty izy fa novidiany ity trano ity e.
dia namorom-ponenana taty izy. Efa 10 taona hono izay no maty ny tompon'ity trano ity e. Very Fa nalaza ho mpilalao-ody ratsy sy mpamosavy anio izy io ry tatamo e. Ary izay no antony nitokanan'ny monina taty fa halan'ny olona voambotra-drindrina. Zany? Toa hoe nalaza mpanala zaza hono. Nampianatra an'ireo tanora zatovovavy hono dia ndroany fokon'olona niala tao an-tanàna mihitsy dia lasa ty e. Ay ve? Dia nahoana no mbola tsara sy voakolokolo tahaka an'izao ty trano ity nefa efa maty elana izany io ramatoa io e. Izany hoe nisy mipetraka ihany ve izany tato? Ka arak'ilay nilazaiko anao teo dia izaka namako no nividy an'ity sy nikolokolo azy. Izany bebe ravony izany hono ny tompony. Dia rehefa azony izany ty trano ity dia nikarakarainy tsara dia nipetraka tato izy. Nefa araka nilazaiko anao teo dia nifindra any Mahajanga izy e. Moramora ho avy eo no nividy azy rehefa lasa izy. Tsika raha teo koa mitady toerana anorenana trano aty avaradrano ka tonga amin'ilay fitenenana hoe mitady tokoka sendra vatoko. Dia sendra vato tokoa ianao izany? Fangao matahotra ianao e. Zay anely nilazaiko hoe matahotra ianao vao ampifantarana ny tena marina ny tantaran'ity tanàna ity e. Nitady ny marina ianao dia tantaraiko koa. Isy korako zazakely ako. Fa raha zareo aloha dia tsy tamanato raha ilozanao e. Marina tiokonao lato. Ka zay anely nangatahako anao hoe allo maman ary hipetraka aminao aty mandra-pivalin'ny fangatahan'ny asako hifindrana aty e. Raikitra izany e. Fa mila kizy-panampy ihany ka. Marina raha arako ny raharaha rehetra ato. Indrenao raha teo manoatra noho zazakely. Tsy vitany hoe efa nahazo taona fa mbola tsy salama koa. Eny e. Sady tsy ho vitanao mihitsy nitaiza zaza roa rehefa teraka ny zanatsikako. Sady ilay vavy matoa mbola manao maloto sy mila fanana. Ka tsy fidy mamamam kosa nery tataminy ohatr'izany. Izay indrindra no mba akako azy hipetraka tiako. Aty mantsy mba tsara rivotra sy lavitra kotabana Antananarivo e. Sady efa mitarainy no reta-po amiko ireo ny amin'ny toetran'ny mamanko. Izy raha teo mitomby nipetraka aty amintsika. Ka faralahany kosa ny ianao e. Dia amin'izao tokoa moa izany mbola any mizokinao vavy izy no mipetraka. Zay lazaiko anao zay. Efa mikolay mihitsy ry zareo. Ny fiainana mafy ty aretina ty koa mampanahy be ihany fa tsy mamela mahazo. Ianao tokoa moa izany afaka mivezivezy amin'izao fipetrany raisy mifanjaka an'izao. Izay mpitsabo anie ka manana fahazahoan-dalana mivezivezy tafiditra anatin'ny asanay izany. Ka tokony alanao aingana anie izany ndreninao e. Sao mantsy anahirana amin'ireo reta-po aminao ny fitoerany ihany koa. Ny fiainana koa ty ilay sarotra amin'izao toe-javatra izao. Aleo kosa aloha vita ny herinandro anaovantsika vola tantely ry tatamo manjary manelingelina ny fahasambarantsika fotsiny izy ko. Eny e, fa rehefa miverina miasa ianao ka. Fa zao aloha andaontsika andamina ny reto trano reto e. Ary kosa efa feno fanaka atoko. Ka efa talohan'ny mariazintsika neny napetraka tato ireo ry tatamo e. Aikosa. Saingy nisy any ty valana aretiny ity moa dia natao mangingina ny raharantsika fa tsy arak'izay nieritreretinako. Dia izay tokony ho lany tamin'ireny raharantsika ireny anie nividianako fanaka hanaingona ny tokantranontsika ty e. Tena mahay ianao ka. Tiako be ilay eritreritrao. Ka zany ko. Zao raha tsy afa-po tamin'ny mariazy ianao dia anaty tokantrano miaina fahasambarana. Tsy mandalo ny serana tahaka ny hoe andro ray toa zato fa andro zato toa ray indray. Ianao ty koa dia mahatsikaitika. Ka marina izany. Fa tsy misy rano ato e. Ino izao ny olana ko. Fa ahoana? Nisy pompy ihany tetsy tokotany tetsy fa toa tsentsina anga le fantsona nitondra n'le rano makao aminy. Araka ny filazan'ny Arandrilo e. Dia tsy maintsy mampiasa lavadrano aloha izany tsika mandrapako. Tsy maninona re izany e. Sady loharano madio tsara anie reny e. Faiza zao izany lavadrano izany ry jota toa tsy hitako eto mantsy ko. Raha tsy diso ao ambadiky ny trano ilay izy ko. Efa nasaiky nidiovin'ilay Arandry monina any Ambotran-driny. Fa asa aloha raha vitany. Ny olona koa anery tatamo ka tena malaina be mandeha irery ato amin'ity trano tokany ity e. Zay rangahy zay ary tena efa niangaviana mafy vao nanainkina anao. Saingy tsy haiko aloha raha nataony any. Efa nomeko ihany ny karamany fa aleo jerena avy eo. Ka raha tsy mbola vitany marina tsy ho faty misary ato ve tsika? Aleo aloha jereko e. Raha sanatria tsy vitany dia voatery tsy maintsy mampiasa ny reto rano amin'ny tavoahangy maromaro ny vidiny reto tsikako. Misy fitoerany 5 izy mantsy efa nomaniko eo. Ka misotrona anie izany vita fa ny diovana aloha ny tena loza raha tsy vita ilay lavadrano e. Tena aleo mihitsy aloha izay ny atao lara-pahamehana ry joda.
Ka andraso aloha jereko dia avy eo tsika miaraka makany Ambohidrandrina. Mandeha fiarontsika makany. Ka tsy ilay tanàna nalovantsika teo ihany moa ve izany Ritsoda? Izy indrindra. Ay ve hitanao e? Everiko fa restory ary ianao ko. Hitako tsara ka. Nagaga fotsiny dia toa manjina be ilay tanàna na dia hita hoe be velarana ihany azy. Ka hitanao fa any an-trano dolo ny olonako. Sao ary ianao mieritreritra hoe any amintsika any Antananarivo ihany misy an'ity valana aretiny ity. Hatraty anie efa mailo ny olona. Ary ampidirina ilay tabatra kely eo anaty fiara ao dia andana jereo ilay lavatrano fa za andamina an'ireto entana entintsika reto. Aza dia manao vizana loatra aloha ianao e. So misy fiantraikany amin'ny zazakely eo ko. Izy zaza voaray volana kibo koa very Joda. Dokotera anie za miteny aminao e. Eny re. Mahafinaritra ato ka. Sady moromorona kely mahafatifaty ny manodidina. Mba sokafy kely anie varavarana io fa toa tsy omby ty latabatra tiako. Aleo itsangana rery Joda fa tsy omby raha mitsivalana ohatr'izao ny hitondranao anio a. Mety re io e. Oay. Dona ilay varavaram-pitaratra anatiny dia vaky. Izay ary ilay nolazaiko anao teo. Tsy maninona re io fa azo soloina anie io e. Mba hafafao aloha tatamo a. So mandratrako. Za andeha hijery an'ilay lavadrano aloha. Tsy mideo lengarandriny akory. Jereo anie raha tsy mbola finahatra ny manodidina e. Dia aiza zany izao ilay lavadrano ka. Marina raha tazana tsony. Ohatry ary inona koa ry lavaka be manamorona ny fefy. Aleo hoe jerena. Tsy mba ilay lavadrano zany fahitako azy zany ka. Lavaka be avy any anatin'ilay vohatra mitsororoka manasasaka ny tanimbary sy ny tendrohatra ty. Marina raha tsy karazana zofereny izy. Aleo hoe jerena. Tena karazana grotte ty. Zany hoe lavaka fefenana. Misy feo an-drano mitetehany avy ato anatiny ato zany e. Ny lohako fotsiny atsofoko ato dia manako be ny feo. Tena karazana loharano mamatsy ny lavadrano angamba ny atoko. Ary aloha mivoaka ato. Ary manatsara zavatra zany ka. Reto asa be mbola ataoko. Aleo aloha jerena izay lavadrano izay. Aiza ho aiza amin'ireto bozabozaka be reto ary le izy. Nanao tazan-davitra fotsiny mantsy ato amin'ny fahatongavana izy zakatra ty farany. Nefa toy nisy ravina izay izy raha tsy diso. Efa telo volana kosa ve moa tsy ho sariny ahatra. Ary iny tsy tongo-tany izy. Tena mety io le izy a. Izy mihitsy ty. Mbola misarona tsara. Tena lalina be izy zany a. Raha azo fahitako azy zao dia mbola feno rano. Fa nazanona tsy zany tsy maintsy retina sy diovina aloha io vao azo tronaka. Marina. Na dia loharano azy. Tsy aiza ao anatiny eo na misy fatim-biby ao na salan'izany. Aleo aloha mamonjy any tatamo dia avy eo makany an-tanàna mijery an-drandrika. Ny vola efa azo nefa ny asa tsy ataony akory. Mba manahirana mihitsy ilay olona ka. Andreo ianao mijanona ato anaty fiara e. Za andeha hijery an'ilay rangahy anaty lavadranotsika. Dia efa andiana ianao fa za ilany e. Vetivety re za. Tanàna vafa koa eto zany ka. Mahagaga. Toa zara raha hitana olona nefa dia andro atoandro be tahaka izao.
eny fa na dia hoe misy an'izao valana retin'izao aza ve dia tsy tokony asakana ny olona tsy asa sy amboly saingy tokony mandray vepetra ny rehetra. Ny anandrenivohitra aza moa fohy be misy ilay aretina mbola feno olona mitady vola ihany. Ny aty nefa mifanohatra amin'izany. Sa mora matahotra ny olona. Na zany aza tena fa afaka jereny raha misy olona tazana mivoaka mihitsy. Reny mangarangarana ambaravarakely reny daholo izy rehetra. Sady toa hafahafa be izany no fijeriny anay sy Joda teo. Nisy ankizy aza moa avy hatrany dia nitsoaka vao nahenony feoana fiara. Tsy tahaka ny any aminay mihitsy ka. Ohatr'izao mifandrombaka miazakazaka mijery fiara ny kolonga madinika raha tany ambanivohitra ny faratsiny tahaka izao. Ny biby fiompindray reto no mifanaretsaka-eran'ny tanànako. Ary izy koa ary tsy teo ela-be. Raha mahatonga baby zaza manatona ary mitsitritsika izy izany aleo hoe arabaina. Manahoana tompoko? Oay, tonitony mafotsy ny fitaratra dia nivandravandra be tamiko izy. Nangaritra dia lasa ve. Andriamanitra, valozina dia hitako. Toa zaza mampatahotra be ny endrik'ilay zaza omba be. Jereny raha tsy mipotsaka be ny vao masony roe. Dia miraraka manaraka ny saokany ny lelany, loza. Salan'ireny hoe nitombahana sidry ireny. Andriamanitra, fanararina ireny zaza iny. Oay, fatafenako izy mivoaka rehetra ambany lavarangana rehetra. Mivandravandra be aty daholo izy izany. Ary maninona reto zaza reto toa kilemaina daholo. Ny sasany tsy misy tongotra fa avy hatrany dia ny vatana no mikasoka amin'ny tany. Ny hafa kosa mondry tanana dia tsy afaka mandeha. Dia ny hafa indray toa fotsy maso bokaboka be izany daholo ny endriny. Lozinina reto Andriamanitra. Sao dia tanàna miboaka ary ty. Matahotra izany. Ny zazavavy kely tamin'ny manantona aty. Aleo diko mafy ty fitaratra ity ka. Ary iny ty ataony. Toa manao baikimoana izany. Inona? Ohatry miteny hoe lasa mandeha mialito izany. Fa ahoana ary izao? Fa inona koa ty mahazo anao ry tatamo? Joda, andao aingana ialeto ka. Tena matahotra. Fa misy inony? Jereny ireo zaza maro be ireo hoe. Jereo mampatahotra be daholo. Fa zaza marary iny indreo ry Joda. Itoko mbola tsy nitantaraiko anao. Finne, inona mbola tsy nitantarainao andao fa any an-trano lazaiko anao e. Andao aingana tokoa fa mamparitrotitra izy reto ka. Sady mampalahelo ary mijery azy. Tandray misaovatonanao fa nisy zazavavy kely izay teo Efa ry lasy ry ary izy fa enao koa tahitaitra betsy. Ka andao ary. Dia tahaka an'izay ry tataminy zava-nisy teto amin'ity tanàna ity raha araka ny fahafantarako azy. Anika rariny raha toy ireny ny fihetsika asitry ny mponina amintsika. Mailo sy mahamany rareo amintsika mipetraka eto amin'ity trano itiako. Asa, so mantsy amerina ny lozana azo an'ireo mponina ireo. Dia izay koa izany ny antony namarotany zaka namanao an'ity trano ity. Izay indray aloha ny tsaiko ry tatamo. Tsy nilaza tamiko momba n'ity toerana ity mihitsy izy. Ingarandrila izana tany izao no nilaza n'izany tamiko koa. Tamin'ilay fiverenako nanatitra ny reto entany reto moa izany. Ka maninona izao raha lazainao hameloza ny rehetra izany? Fa atao manjary raiky tahotra ho ahy ianao hoe zavatra tsy azo inona na marina ne na tsy marina izany. Sady efa mamboly taona marina dia nisy azoko. Ka raha azoko tsara moa izany dia tsy minisy mitantara indrandry koa ianao io matoa manapa-kevitra nipetraka aty. Mpitsabo ane zary tatamo hoe so adinonao ary. Amin'ny mampitsabo ahy dia aretin'ny ny abokanana nahazo an'ity tanàna ity. Saingy rehefa izay moa ny fandraisan'ny mponina azy, inona no azo atao eo fa dia miainy fotsiny tsika. Ka raha tena marina ary izany dia inona nataonao e? Sao dia manangara sy miverina miaina indray ireo araka ny finoam-ponako. Indrindra izany miamperavony izany sy ny zazarano efa ny finoana. Aperiko aminao foana ry tatamo olon'ny siansy anie izahay. Tsy mino an'izany matotoso lolo izany tsy avelona zainao izany
Ny zavatra rehetra rehefa miseho dia misy antony daholo e. Dia tsy minosika ny mpamosavy sy ny ody ratsy koa izany ianao io. Io indray no arakaraky ny zava-miseho e. Za mbola tsy niarana izany ary tsy nahita an'izany koa. Raha izany anie no alalinina ary tatamo dia azo sokajiana ody ratsy koa izany ty aretina mamely amin'izao tontolo izao ty. Nefa dia tsoroko aminao Joda fa za mino fisian'olo sy matotoa ary ny mpamosavy a. Izay no evahan'ny olombelona amin'ny bibiko. Ny manam-panahy dia mivelona amin'ny fanahy rehefa miala amin'ny vatana ary mielipatrana sy mivezivezy eny amin'ny tontolo tsy hita maso eny izy. Satria efa niarana. Enao ty tena mampiome amitsy ka. Hitanao izany fa enao ihany dia mahavaly ny fanontanianao. Mino ianao satria efa nahita. Fa za aloha tsy mino an'izany. Enao izany no tonga amin'ilay fitenenana hoe tsy mino maty raha tsy avy mandevinako. Ka mbola piko ary hoe sokafanay mihitsy aloha ilay vatapaty fa sao dia tsy le fatiny aho. Za iaho vao mino. Dia tonga avy aminao izay inonao ariko. Amin'izay fotoan'izay ianao ino ery ary mety ho fetateraka azy. Zahay eneny nampianarana anay tany am-pianarana e. Fikarohana isan'andro anie ny ainana eny. Ary raha tsy misy anay mpikaroka dia azy izay nahazo ny zava-mananaina rehetrako. Pikaroko nareo ko maninona no mbola tsy nahitana fanafa ny tiaritiny ty nefa efa tapataona iray manontolo izao mandrakotra an'izao tontolo izao. Pikaroka fa mora vilivily ny sainao. Aiza kosa e. Nenao dia efa zavatra hafa mihitsy ko. Fa mandehana aloha mba karakara ny sakafo e. Fa hono ahe. Nanahoana izao ilay antondiantsika tany Ambohitrandrina iny? Ahoana ozy Randry? Ka tsy tratrako taona izy fa nivady aman-janany ny tao e. Ay. Mbola lasa namita zavatra ny an-tsahony ka ariva be vao tonga e. Raha pitsy vao andalo aty raha ohatra ka andalo aza. Dia izany ve na ela be anao tany? La nahirana anie vao nanaiky ny resaka tamiko ilay vadiny. Otra, fa nanahirana ahoana akory Joda? Ka atao midorororo sy miavinavina be izany ko. Ela vao namaly ny fanontaniako. Hitanao izany? Inona ny hitako e? Efa izany ve hitanao dia mbola minimitipiany ny masonao e. Ka ohatra ny tsy tamana ty indray ary Joda ka. Inona ary ty? Mba atovy amin'ny toeranao anie ny nahazo ny olona teto e. Marina e. Toerana tsy dia alavitra ny renivohitra nefa dia lavitra andrina tahaka an'izao. Na mpitsabo, na mpanabe, na pastera, na mopera. Tsy misy aty akory. Anka miaina ao anatin'ny tsy fahalalana dia mora andairantsao. Ny fiafarany ngamba ry Joda dia tsy zatsony ny andresy lahatra anao a. Ny tenanao mihitsy ngamba ny iarany vao ino ianao e. Tatamo a. Na sanatria misy arane izany efa mampolo taona ny maro e. Na le raha matona laza ratsy ary efa vovoka ka inona indray. Fa ngamo tsy hoe isaky misy olona mipetraka ato dia miverina indray ny loza miatra amin'ny tanàna io Joda. Ataoko fa hainao ihany nilazan'izany tamin'ity teo. Ka efa hoe tsao azy zany ko. Karakarao ny sakafo fa nona zany ka. La ny andro amin'ny resaka tsy andoha-damy teto fotsiny tsikako. Ka tonga dia karakarao fa tsy mahavita ka. Tena reraka be azy zany. Io indray ianao. Ka izary le paty sy nofon-kena kisoa vidintsika tao talatany volon'ondry iny e. Reny izao mora masaka. Endasina fotsiny le nofon-kena dia manao lasopy avy eo. Efa nataoko an-dakozia ao re a. Tatamo a. Le paty fotsiny anie ny ato fa tsy hitako izany eny izany e. Odry, ka nataoko niara-mipetraka teo re le izy e. Jereo fa mbola eo akaiky eo izao le foniny. Ka ay zary izay eo e. Tsisy tongotra ane iny e. Tsy adala mihitsy ary Joda navery tadidy fa teo le izy a. Ka andao ary loha tadavina so lasa ny afina le izy ko. Aza naovanao vazivazy ratsy ary Joda fa tsy tiako a. Enao anie izao mivery tadidy eo e. Raha nataonao teto ve tsy ho hita eo ihany. Fa fofinanina aloha izany maimbo be tampoka izany e. Entiko. Sady mantsina ane izy zany. Ary so dia mba misy voalavo maty ato ry tatamo a. Toerana lobolobo tahaka ny tony tena fonena ny voalavo mihitsy a. Sady trano tsy nisokatra hely ty. Tena lasa kianjany mihitsy ato. Ka maninona ary niditra tatsika ankeo tsy nisy an'izany e. Asa tokoa ry tatamiko. Ny fofon-dranomanitra ao izao no mitofaka be hatry ny ankeo vao niditra tatsika. Sa lefy dia izay vao ino izany fofony izany. Ka tadiavo aloha ary izany dia. Izany tena te-ioka be a. Kay. Loza ry tatamo. Fa hoane. Ary maninona ny nariana tato le nofon-kena kisoa e. Ty ambadiky ny fatany ity le izy izao. Io mihitsy izao mantsina be ato. Ianao kosa tsy mba niteny hoe nariako le hena fa maimbo e. Azafady a. Tsy nanarina izany aho a. Ary hena mbola tsara ny napetrako teo fa tsy hena simba velively. Ka avy ary jereo aty e. Tsy mandainga fa io e raha mahita. Ay, tena mantsina be.
Ary tolobe sy mivoakolotra sady le izy rojoda nefa ne dia tena lehena mihitsy io e. Ka zay ane ho ay e. Aleo ny masonao mihitsy ny mahita azy. Tena hafahafa izao rojoda ka. Hafahafa hono. Marina e. Ary somba fadiko soa ary ty trano ty. Raha araka ny fitantarany Ngiarandry tamiko aloha dia tsy ity toerany ity ihany fa ny vohitra ambotran-drina ray manontolo mihitsy ny fadiko soa. Ka maninona raha nilazanao tamiko izany rojoda? Ianao ty tena mananao foana mihitsy. Izy lainy izany ry tatamo. Toerana ty anaty kirihitra ty ve dia ho fadiko soa. Aty mihitsy aza ny tena feno lambo mirenirengiko. Anaty alana e aty e. Joda, aza dia mampitsabo anao any ampiarinao fa jereo ihany no fa malagasy ane ianao e. Betsaka ny fadifady eto amintsika. Tokony mba asianao fetra ihany ny fahaiza-mbahiny ny ratovinao. Fa aleo aloha sonetika tena maimbo be mihitsy. Jereza ny fofony eraky ny trano. Tena mivaribaripoana koa anery zalahy zany. So dia mba kisoa efa marary ary tony. Eo ianao fa tsy. Zaho aloha dia atory fa tena fanina be tampoka azy zany. Dia inona indray izany no hohanina ato e? Ireo paty ireo atao ka. Amin'ny firy ary izao? Oay, efa miraika amby folo sasany alina marina. Tena tsy mety mahita toro mihitsy aho zany ka. Mivandravandra fotsiny eto am-pandriana eto. Joda nefa ity miesona matory be tsy mahatsiaro izay ambonin'ny tany akory. Tsy haiko fa misavorovoro be izany ny saiko. Toa mbola tavela tao anaty toroko ato ilay fofona mantsina be anikeo iny. Ary avy ve niritra ny atokotany izany sa inona ary izany mifofofo be izany? Rivotra? Ehe, tena rivotra sy tadio izany marina. Lozinina ry ity ry lanitra. Ary misy fianjaza mitomany ane izany e. Sady zazakely voamena vava mihitsy ny fenoko azy. Joda ho aho. Mifazy ianao. Fa misy inona ry tatamo? Ary nga ianao tsy mbola matory foana? Magnino ianao e? Ino e? Misy fianjaza. Izany ry tatamo. So dia mba olona mila vonjy izany fa tena ao am-baravaranao mihitsy ane izy izany e. Mangina aloha ianao e. Eno tsara ho aho. Misy fe miantsoantso koa izany. Tena misy olona mila vonjy eo ivelany ao tatamo. Aleo jerena ka. Joda, fadala ve ianao ty e? Matimaty foana any ianao ka. Sady tsy ianao nga zany feo anaty be any ivelany an'izany. Hafahafa ry Joda zany fa aza mihetsitra ianao a. Tadio ahoana ry tatamo a? Andro misasaka liva dia izy tadio. So dia mba nisainao koa azany tsy milamina. Fa za ve ny tsy milamin-tsaina sa tsika izay ianao e? Moa tsy samy mahina an'izany rivotra mifofofo be izany izao tsika. Ka rivotra izany fa tsy tadio e. Tsy hitanao nga fa ala be neny manodidina ny tranontsika e. Any ka vao misy rivotra kely dia maneno mafy ireo ravin'ireo. Zany? Eno indray fa zao mbola mitarainao ivelana izao ilay feo mbehivavy teo. Maty ny zanako e. Tena olona mila vonjy izany tatamo fa aleo jerena. Joda, miverena ho ahy ianao. Ho faty any ianao io e. Tsy misy maneno izany eo fa ianao koa. Avy ny olona. Izy izany mila vonjy izany azafady. Ohatrany fa tsy hitako e. Joda ho ahy. Inona ary ty ataonao ty e? Ka atao tsy misy olona akory ane ato ry tatamo e. Ka miverena ianao dia idio trano fa lolo sy avelo izany. Tatamo feo an'olombelona be izao nintsika teo fa tsy lolo sy avelo izay lazainao izany akory.
ka nahoanariny tsy misy olona koa reo raha misy an'izany efa misasakalina mie zao ry jody mingavy anao amin'ny verena aza manao izay anapitra aneko ianao ka tena zany indray zao ilay feon-jazakely mitomany fa ino ary aiza ry izy zany ohatra ny lasa miakandrefana izy zany a makao ambadiky ny trano tena tao iry akaiky ny lavadrano ireny fa enoko an'izany ka fandeha hoaiza ianao ry joda ho fatifaty foana any ine ianao hoe miverena ho dia akatony trano tena tahin'Andriamanitra ianao ka vetivety fotsiny ary tatamo meo anany ilay jiro mazava be io dia ilay akanjo mafana sady ary orana io koa faingana ianao joda mingavy anao re verena ho ianao za zany efa mivoraka daholo ny loloko sady tsy afaka mihetsika atao mpandrina eto joda ho nitahotra no anton'izany ry tatamo dia isomposaina zavatra be loatra ianao ary aleo alaiko rehefa tsy haka azy ianao ka fa inona nefa nitazanao any ivelany any misy feon-jazakely mitomany ireka kely lavadrano iry tatamo ary ankona mihitsy ilay zaza fa aleo jereny fenao ty fe tena tsy misaina mihitsy zanak'izy ao nariny amin'izao alina be zao tena fandrika izany ry joda fa aza makany fandrika ahoana tsy hainao anga ilay feona zazavavy ny taraina teo mety olona ny vonoany ny vadiny tany iny izao dia mitsoka ka mila vonjy aty eny ariko anjaranao ny sisa fa efa niteny aza ary akatony io trano io rehefa mivoaka any ianao fa matahotra mafy aza dia kanosa velona tahaka izao rery tatamo lasa aloha Andriamanitra azon-doza loatra ianao ity ka ary lasa izary le feo anjara teo to ohatrany tsy nahino indray aleo hoe tsy lovina tsara iry ambodiny lavadrano iry ohatry ny avy any mantsy ny fahinoko an'ilay feo teo tena tsisy neninona ka mahagaga zany marina oay zay indray le feo fahinoko ary avy ao mihitsy nefa dia tazako avy aty ivelany aty fa tsisy neninona eo akaiky eo aleo hoe jereny eny mihitsy eo ranakohatra amin'izao mba tsy mitsahatra ko ohatra ary rehefa tonga eto ane dia tsy mahare neninenina kory eto koa tsisy neninina araka izany ary toa misongasongana eto isarina lavatra ny fehizany oaiko any tena avy ao le feo anjaza mitomany kay lanitra fa inona ny fitazako ty Andriamanitra to mason'olona mivandravandra be nitazana ty ambony aty ty marina losa sady zazavavy kely ane izy zany lava volo be dia mena maso be feno raha koa ny vatany fa loza inona re tsy hitako ty tena mivarahotsana daholo ny vatako aleo hitsokany an-trano aingana ka vonjeo ary tatamone zany ny antso vonjy ao an-trano izany vonjeo fa maty fa misy inona ary vonjeo tatama ory tatama voay re ahy otre ary toa misy raha matolava volo be misarakorako mitsingevany eo atongotra tatama io izy amin'eo mivandravandra be tsy mahateny fa mijery an'ilay raha matobe eo atongo-pandrinany fotsiny tia trano ty koa mihidy avy any anatiny ka tsy hitako izay amoahana azy ka sofa varavara-pitaratra aleo fa vakiako amin'ny jiro fanao apôstily dia hihiditra ka zay ary aleo amin'izay miditra maty koa ny jirona rehatra teo ary inona koa le nyrefitra be teo iny varatra ny latsaka
teny vatravatra be tampoka indray miorana. Tsy misy ninninona tazako tsony fa maizina be ato an-trano ato. Tarabolana avy any ivelany sisa manazava ny sisim-baravarana fa tena maizina ato. Ary ino no aloka be mampatahotra eo am-baravarana io? Sarakorako be izy izany a. Sady misarebareba be amin'ny akanjo fotsy lava be izy izany. Tena io le raha matoa be tazako teo an-tongo-pandrinan'ny tatamo teo ka. Izy mihitsy io. Andro, jereto endriny fa miotsaka daholo ny tavany. Tatamo, aiza ianao e? Tena tsy mamaly tatamo marina. Fananantona le ramatoa be lava volo. Vonjeo tatamo. Fato. Zahay indray le feo an-jaza mitomany any an-tokotany marina. Sady mitomany mafy. Ona eno an'izany le ramatoa be misaika anan-kenda teo dia lasa nivokana. Oay, zay fa niverina ny rehetra ny jiro. Tatamo, aiza ianao teo e? Io torana eo ambony fandriana io marina ny tatamo. Aleo vonjena ingana ka tatamo. Ary mifatotra volo lava be angeny ny tongony sy ny tanany izany e. Dia to misabaka be koa ny tongony. Andriamanitra, sahala amin'ireny voavy miteraka ireny. Ary feno rano fandrinanay marina. Tatamo, fa maninona ianao e? Io fanatsiaro tena. Aleo hijerena ny vatany. Joda. Tatamo. Aiza zany? Ato an-trano ihany ianao e. Aza miteny mahery aloha fa mbola reraka be ianao. Aleo aloha fa vaako reto fatoranao rehetra. Andeha hanamafy ny eto-trano fa sy aiza zavatra iseho. Fa nisy inona ry Joda? Aza mbola miteny aloha ianao e. Aleo mena n'ity fanafody aloha ianao e. Amin'izay koa mahita toro tsara. Tsy mbola fantatra mantsy izay iseho tatamo. Matory ianao dia amin'izay tsy raiky tahotra. Sanatry misy zavatra hafa eo ka mety hanahirana ny zanantsika eo an-kibonao. Matory aloha. Zay. Ary aleo amin'izay andray fepetra fa mbola ho ela vao maraina ny andro. Tena lozy ny zavatra nitranga teo iny. Nahita ny tsy fahitako aty ka mino ny tsy mampino ny farany. Tatamo! Joda, mifaza amin'izay fa maraina ny andro. Oay, tatamo, fa naninona teo e? Nanofatsy be ianao Joda. Nofy? Zay vao azoko ny aina. Nefa tsy mino aho hoe nofy izy teo. Tena ny ainantsika nireny zavatra alina ireny e. Joda, nanofo ahy ianao. Aza dia mandangy amiko ianao ry tatamo a. Lazao fa tsy niandra taminao koa izay niainako tao anaty nofy ary. Fa inona koa ary dia lazainy Joda? Ka marina izany. Ianao ve manofy dia izany niara-ny nofinao? Tsy mahatoky an'izany mihitsy ary tatamo a. Fa izay marina ko. Andaso ary fa hoporofoko aminao e. Ninona? Jereo anie ty varavara-pitaratra vaky ty e. Ty mihitsy anie le novakiako alina rehefa andeha hamonjy anao aho ka voahity tany avelany. Nefa nakaiza mivakiny? Joda, averiny kely malimaraina vao tonga aloha ny sainao fa tsika vao niditra tato iny anie ilay napidi-tsaikana dia voadonanao tamin'ilay tabla nentinao iny dia vaky ilay fitaratra. Ary efa nasainao ny diovitra fa hoe sao dia mandratra. Ary nanomboka avy indray moa izany ianao ny mino dia mba ninoko e. Tadidiko tokoa aloha izay e. Saingy tsy mino ary tatamo a. Isy, mirediredy. Tena nanofo marina izany alina. Misy tery izany ilay nofoko alina iny.
Hatramin'izay niainako anga mbola nanofy tahaka an'ireny. Asa noho n'le resaka ny fanaovana izy tatamonga ka lasa niteraka ady hevitra be tahondohako dia lasa nofy ny hafarany. Fa nazanona tsy izany aza. Tena ohatry ny ainako ireny fa tsy nofy. Zoda ho any taraiky be eo ilay olona fa miandry anao izy. Miandry ny toromarika avy aminao nge izy. Oaga e. Tena miala tsiny ringarandry fa tena tafatoro maraina tao ah. Zaza ny miala tsiny amin'ny fanelingelenanako. Ary mbola mamerina ny tsiny fa tsy afaka aho maly hariva fa hariva koa vao tafaverina venetsako no. Eny efa tonga ihany ianao zao ka tsy maninona. Fa ahoany fa nahoana loatra ringarandriny dia tsy nivitainao ny asa nasaiko nataonao ah. Tena zao zay vo mafiko. Ka reny efa nilazaiko anao reny ihany Mesie Joda. Tena tsy samaka tia trano tokan'izany aho raha tsy misy olona miaraka amiko. Kanefa ne ianao dia nanaingy fa vitanao io mandra-piveriko hoe ary niraisinao mihitsy aza ny volany miko anao. Nga hita Mesie fa anatin'ny fahavaratra ty zao sady tratra ny tiaretiny tika na ny mivoaka ny trano aza tsy atao e. Sady sitry ny aimba misy sakafo kely le apahakaraha manomenao ako. Eny tsy hita ifanomezantsiny aloha zany. Fa tokony mba nitsotra ny marina ne ianao ringarandry. Le rano idiovana mihitsy aniny tsisy ato ringarandry e. Nisotroana mba nitondra ihany zay mandra-pahalo. Aza manahy ianao fa ataontsika izao io ka. Ka mety ho vitanao androany io zany. Sady tiako raha hoe horitina mihitsy ny rano ato ringarandry. Hitanao ihany fa so misy fahatom-bebona salam'izany. Za kosa aloha Mesie Joda tsy hikasika ny ao anatin'io ah. Ny velan'ny lavatra no ny fanarahantsika mba mariny. Hoadray kosa ringarandry tsy maninona fa ohatrinona ny volanao dia apiako e. Zany ve raha zany indray dia petahako fa tsy maninona ka. Saingy mila dingana maromaro aloha ianao vao manantanteraka an'izany tsikako no. Fa dingana maromaro inona indray ary ringarandry Areo ny fitaovana dia tonga dia atao fa mifanaraka foana tsika. Dray. Mbola misy dingana telo be tsy maintsy atao ka. Voalohany aloha dia mila n'le zavatra mijoro 2 litatra eto. Ny akoatran'izay misy ny alafaditra sy alafady. Rangaty fa nga dia misy zavatra tahaka n'inona ny eto no atao an'izany fombafomba izany. Raha araka ny hainiko mantsy dia toa hoe nitondra biby maloto nareo malika nanamatsina ny tanàna ny fofony ka mila diovina sy alana faditra izany ka zay vao voasasa madio e. Inona tsara hoe ringarandry. Ary eo na koa nahafantaranao fa nitondra henan-kisoa zay io maly tamin'ny fahatongavanaika dia namofona trany Ambohidrandrina ahoana koa. Ohatry ny mahaliana hafa misy ifandraisany tamin'ilay nofoko alina raha izany Ay fa tonga tamin'ny zotra voalohany ianao alina. Ary haingana izy zany ka noho izany aleo atao faingana ny fanadiovana fa zao tara loatra eo ariko. Tena tsy mahazava amiko ny ringarandry izany zavatra lazainao zany. Azava ho amiko mihitsy aloha ka. Fa melohan'izay aloha ajoro eto le zavatra dia omeo vola akako akoho toka mainty any tanàna vetivety sady any dia miantso an'le raika alahanampy ako. Fa atao inona ko toka mainty randria? Ka efa hoe analana faditra ny loto nataonareo ko. Sady sarotra ne Mesie Joda ty asy ty e. Sahala ny nataonay tamin'ry Mesie Razaka tato ihany ko. Raha azonao atao dia mipetra mihitsy aloha ianao e. Mangala toerana. Aza vao amiko izay tianao lazaina rehetrarehetra ary tantarao amiko daholo zany. Raha tsy izany tsy ahavity amin'inona. Ka tomboka avy aiza raha hono ny itiavanao anazavako an'le resaka e. Inona aloha no tianao ambara amin'ilay hoe efa tonga tamin'ny zotra voalohany alina e. Eny ary. Ka aleo angamba fitipitiniko ny fandehan'ny tantara fa sao taraiky eto koa tsika ko. Tsy azo atao tratra ny taramasoandro mody mantsy angady mitsatoka eto amin'ity tany ity. Kanefa mialohan'izany oka aloha mba atsika amin'ny rahalahy mianaka ihany ny resaka eto fa tsy tiako ho fantatry ny vadiko be voka mantsy izy iny ka so anahirana eo. Efa hainay fa mitondra rano ny vadinao matoa nareo tafiditra eto amin'ity vavahady ity e. Ary Mesie Zaka koa tsy apiditra nareo ato raha tsy nafantatra fa milanja rano madama vadinao. Rangaty tena aza vao amiko fa maizina amiko zany ka raha mitoy izao
marina tsy andro any ihany izay dia andeha hiala teto. Oka misy ejoda, aza mieritreritra an'izany hiverina an'izany nareo. Fa ahoana kosa ary, misy tery izany ty tanàna ity ka na zary lasa tsy vitako no mitoetra eto raha izany. Ka zao ary, tonga lany tsara ny sofinao. Ary araka ny lazaiko teo aloha dia hoe fitiniko ny resakako. Tsiko fa ampitsabo ianao misy ejoda ary manana ny fandinianao manokany. Saingy ny zavatra hita maso sy ny manan-kery miatra amin'ny vatana avy hatrany no manavanana anareo. Eo anelanelan'ny fiainana hita maso sy ny fiainana tsy hita tsinjo anefa dia misy hery tsy hita pesopesonina mety hanapaka ny fahalalanareo. Ka inona zao ry ngiarandriny no mifandraisana izany a? Eo indrindra isika izao dokotera, ny fikarohana ampiarinareo sy tratraina fa mahasitrana dia tahaka ny fitsipalotra eo anatrehan'ny herin'ny fanahy ny fahariana. Misy ny nahary zao tontolo izao ary efa nametraka fepetra makasika izay tokony hajaina izy. Ny asy ny tany sy ny rano ary ny manodidina azy izay eo ambany fiarovan'ny fanahandreo razana tany aloha rehetra tany. So dia mba samy hafa ary izany janahary finoantsika izany koa. Ny Andriamanitra reo to Andriamanitra hafa mihitsy koa. Tokana ihany ny zanahantsika dokotera Joda. Saingy mbola maro hery tsy hita maso na azo alalana avy any ny anjaka ety amin'ity tany fivelomany velona ka nampisy fadifady izay toerana fonenany tahaka ty toeranareo ty e. Teny amiko ary ve izany ianao hoe nanotafady izay dia lasa nanofo ratsy tahaka an'ireny ahy tsy haiko izay ka fa ny hitako aloha hatreto dia misy antony mahatonareo tonga tetoko. Ka tantarao amiko ary izay tena mariny. Eo ampitantarana aminao mihitsy aho zao ka aza tapahanao tsony le lazaiko. Eto ary ny resaka ao e. Voalohan-teniko aloha dia ny tantaran'ity trano ity no lazaiko aminao. Vavy antitra ray izay no nitokamonina tato e. Antsoina hoe Ravony. Nikoizana tamin'ny fitsaboana sy filalaovana tapa-kazo izy io. Ary nahasitrana olona maro mihitsy na aretin'inona na aretin'inona. Ay, ekany, tsy nitady tambiny tamin'izany anefa izy, tahaka ny hoe vola na arena. Zavatra tokana no tsy maintsy atao rehefa mitondra olana na aretina ty aminy dia ny manao sorony. Izay indrindra. Ka tsy biby na inona ireo soron'ireo fa zaza rano mbola ny kibo. Inona tsara hoe izany lazainao izany ry ngiarandry? Mbola manohy ny tantara nge za misy ejody. Aoka aloha ianao mba tsy hanapaka ny teniko araka ny voalazako anao teo. Miala tsiny ary. Mahazendana loatra ilay zavatra tantarainao. Moa ve tsy fantatr'ireo nila fitsaboana taty ry ngiarandry fa aina neny zaza na dia mbola any kibo azy. Ka raha fahavelomana ny tadaviny, maninona no atao setrin'izany ny fahavelomany tsy manatsiny izay mbola tsy tonga eto tany akory? Tsy haiko ianao raha mahatsapa ny atao hoe ainy. Azoko ka. Ary dia nataon'ireo mitady fahasitranana avokoa izany izay tian'ny tadaviny izany neny be ravony izany. Nefa ahoana kosa ozy manam-pahefana teo anatrehan'izany ka? Maninona raha mba nisy mijorona nameloka azy tamin'izany zavatra nataon'izany? Dia mijery fotsiny nareo. Voalazanao. Ary betsaka mihitsy azy ireo tovovavy mitondra voaka omena azy rehefa mananika ny fahatelo herinandro na ny fahaefatra eo ny kibony. Izany ve ry ngiarandry? Iny mihitsy no atao hoe zaza rano. Raha mihoatra amin'izay indray mantsy dia efa tsy mety tsoniko no. Ry ngiarandry dia nareo ve nijery fotsiny tamin'izany ry ngiarandry mba hafantatrareo fa voaheliko ny lalàna nefa famonon'olona izany na io mitaky sorona na ny manome sorona. Raha averiko aminao ny fanontaniana dokotera dia inona ny avarinao anaka? Ka apetrao ary ny fanontanianao fa haiko ny mamaly azy. Ka aiza ho aiza koa ary ny lalàna manameloka anareo mpitsabo sasany ao an-drenivohitra ao amin'ireto tanora maro be manatona anareo hanala zaza sy hamony zaza anankibo reto e. Ny sasany amin'izy ireny aza efa ho teraka mihitsy mbola misy sa manala ihany koa. Aza ataonao safy be mantsina tahaka an'izany ny mpitsabo hoe. Za ve mahalalako. Tadidio ry ngiarandry fa nanao fanankenana izay fa hitsabo sy aro ny tsy salama sy ny marefo hoe. Tsy izay velively mihitsy ny nandeha hamon'olona. Na misy araky ny lazainao ary ireo sasan'ireo tadidio fa vola avokoa nitakian'izy ireo fa tsy sorona tahaka ny teto Ambohitrandriana. Dia tsotra ny valin'izany teninao izany.
betsaka ny tahaka ny eny be ravony fa izy rery ihany koa aloha nitsapako hatreto fa nanao an'izany takalonjaza rano tamin'izany tamin'ny fitsabony salan'ny anareo mpitsabo ihany io ko. Eny resaka hafa mihitsy ny Lingarandria fa azonao tohizana ve ny fizotro ny tantara toy any dia tsotra e. Tato amin'ity toeranyity no nanaovan'ny eny be ravony ny sorona ho an'le fanany vavahany ary tsy lagroty takotako nitsy no lalana makany. Ao ambany be ao misy toerana malalaka sy dobomanga fitsitsihanyireo lio azo avy amin'ny zaza rano. Renrekakio tsy mbola nahita loza tahaka zany aho marina. Zany rehetra zany ve Lingarandria dia nijerenareo fotsiny a. Tsy mbola takatra ny sainao very mesejoda fa tsy nisy nozonana ane ireo olona nitady fasitrana taty ihanyndreo e. Toana malaso zay mantsy nisy aretina nandringana tety ary mafy noho izao aretina dradradradrainareo amin'ny onjam-pieso ny vaovao isan'andro zao zany aretina zany. Tsy hay intsony hoe abokana sa inona fa nararisa ny vontovonto avokoa ny olona tao ambotrandriny. Feno vai ny vatany ary toa mikisan'andro ny ferina dia maina aza ny velany kay mandoka any anatiny letsovanina ary maty avy hatrany ny olona. Reo tanora sy efa ray aman-dreny ny tena tratrany ary indrindra reo zazavavy mitondra vohoka. Hanika na dia teraka somatsara aza dia lasa sampona ny zanany. Marina daholo ve zany lazainao zany Lingarandria? Ataoko ny masonao mihitsy no nahitandreo zazakely tao an-tanàny reny. Ny fotsiny zao 5 ny zanako. Ndro voalohany amin'ireo sampona sy kile maina avokoa noho izay zavatra niseho teto zay. Eny hitako avokoa aloha reny. Saingy tiako ny manamarika aminao eto Lingarandria fa aretina sitrapanafody daholo reny raha nanantona tobo-pahasalamana nareo a. Mandatsa anay ve ianao dokotera sa inona ny tena marina? Ataoko anarana fotsiny hoe Ambohitrandrina fa tonga amin'le fitenenana ny tanànanay hoe Lavitrandrinako. Mbola mandany kilometatra maromaro vao mahita tobo fitsaboana. Ny sasan'izay mikiroan'ny sadabe ny an-dalana dia maty avokoa. Ekeko aloha ny tsy fahampian'ny foto-drafitrasy. Saingy tokony mba nisy fepetra ihany ane Lingarandria raisinareo hoe ohatra hoe mba nangataka tamin'ny fanjakana ny ananganana tobo-pahasalamana aty. Dia malahelo aho milaza aminao dokotera. Betsaka ihany ireo olona veto no any an-drenivohitra any. Efa maro koa ireo nilaza fa hampandroso ty tanàna ity. Saingy hay zany hatramin'izao e. Zareo mba veto tafiakatra ny arivo aza naleo ny nanofafasana ilivenana any toy izay nijery ny tany nevina. Ka omenao aniza ihany zany ny tsiny hatreto. Rary ny raha nahazo vahana ny zavatra nataon'ny eny be ravony mandra-pahafatiny ko. Manamarina an'izay rehetra ny lazainao ahy ary tsapako zany fa tena iainanareo aty tsy fahampian'ny foto-drafitrasy indrindra eo amin'ny resaka fahasalamana. Nefa amin'izao fotoana izao aza matahotra ianao fa efa eo an-dalan'ny mpikarakarana an'izany mihitsy zay ny tenako mihitsy no ilatsaka tsehatra. Misaotranao dokotera fa na izany aza mila fantatro ihany zay zavatra miandry anao. Fa inona miandry ary Lingarandria? Fanokafana fotsiny iny lazaiko anao iny eto vao tena resaka. Oka aloha Lingarandria, moramora ianao fa ty tamin'ny manantony tena eny vadiko e. Tsy tiako hoe ny resantsika. Aza manahakory ianao dokotera. Efa fantatra ny vadinao daholo zany zavatra rehetra zany. Inona hoe Lingarandria? Marina zany e. Ary mahafantatra ny zavatra maro noho ianao azy izy raha ny fahitako azoko no saingy tsy haiko hoe maninona ny tsy lazainy aminao. Lingarandria? Ahoany? Ny vadiko ane rangatika tsy mahalala momba nyty trano ty akory. Zaza ny mbola nanao fanomezana tsy namponjona azy an'tyko ahoana izy no ahafantatra noho izany zany tantara zany? Ka zany ny marina dokotera. Anontany io ny vadinao rehefa miresaka nareo. Ary tolozanareo miresaka fotsiny eto fa tsy manao ninina kory Jodany. Mbola mandinika an'izay anaovana ny endrika ty zaridaina ty re zay ry tatamo a. Etany. Ary vao mijery hoe ritina ve ny lavadrano sa avela amin'izao? Avela amin'izao ny lavadrano fa azaka tianareo ka dio fotsiny. Fa ahoana madama? Mety maloto sy misy fiatom-biby ange aho zao e. Mazava angamba izay teniko izay ry Joda. Azaka tiana amin'izao io fa zao no tiako. Zay fa io sakafonareo dia efa tao le asa fa aza lozanareo miresaka fotsiny eo.
Hitanao zany fihetsiky ny vadinao zany dokotera, tsy gaga amin'izany ve ianao? Mahagaga marina ny fihetsika tatamiko. Lasa niova besika hitinjitiny zany izy. Jery rehefa retony lasa. Sady toa tsy mahavahiny azy zany ty toerany ty nefa voamaly anie zay no tonga teto e. Zany mihitsy reny toetran'izy iny ringarandria. Noho izy le mitoejaza angamba de mivoatra isan'andro ny toetraniko. Lasaka zitina. Fa aleo amin'izay tsika manao zay asa tao mesejoda. So tezerany vatinao io indray sady efa lava koa zay resaka zaiko. Ka andao ary. Nefa neny resaka tsika zay vao tena tomboka ozy ianao e. Zao manjary tsisy fantatro indray zay tena momba n'ity tanàna ity. Ka ho ajanona amin'izay tiany vatinao ihany zany reto. Aleo angamba ny manodidina fotsiny diovina ringarandria. Ka tsy asiana joro indray zany eto raha azoko tsara. Azotsika tao anie zany raha ilainao e. Ny fikitihana an'io lavatra an'io mihitsy no ilaina amin'izany mesejoda. Rehefa tsy kitihina io dia nivelany fotsiny diovina dia tsy maninona fa aleo andeha amin'izao ary. Eny ary. Dia vitanao rery zany io Fa nga kosa ianao tsy mba nampinampy ahy etoko. Apiko ianao ka. Anao inona tokoa moa za androany. Dia zao ringarandria. Ekany, ahoana izay? Rehefa mba malalaka iny anie ianao dia andao mba hijery an'izany tobo mangy zany. Le ao amin'ny lagroto ve? Zay indrindra ringarandria. Ohatry ny mahaliana mantsy zany ko. Sady efa tsinjoko ihany ny ety ivelany. Tena tsy mahavita mitsofotsofoko kosa aloha zary mesejoda. Mariny. Fa ahoana ka? Araka ny lazaiko anao teo anie dia ao ny tena hitoeran'ny avelon'ireo zaza rano maro be. Ka zay mihitsy ny tiako hamarinina ringarandria. Sao fotsiny zany ko. Rehefa tsy matoky ianao dia ndana rery ianao mijery an'izao ao ka. Za aloha tsy namanao amin'iny. Eny ary. Tsy maninona rehefa tsy afaka ianao fa za no hijery azy eo rehefa malalaka. Dia tena sa tokoa ianao dokotera. Saingy milaza aminao ihany fa rehefa tsy haikisiko ianao dia aza miditra ho andro talata. Fa inona ny antony ringarandria? Ka lazain'ny olona fa rehefa andro talata hono dia mbola manao soronao neny be ravonina dia efa maty ataona maro azy izy. Mbola matory eo hono ny fanahany. Ary rehefa andro talata aorian'ny misasakalin'ny alatsinainy zany dia maheno zaza rano mitomany izay mandalo amin'ny toerana io. Zaza mitomany hoe? Ekany. Isaky ny andro talata mantsy no fanaovany neny be ravony sorona ho an'ny masina ao amin'ny tobo mangy io. Anaovany ny fititihina ny ranon'ireo zaza rano ireo. Tena talata tokoa androany. Zany hoe nisy ifandraisany tamin'ny nofoko alina zany le izy. Raha tsaroko tsara dia ny sasaka tsara mihitsy zany ny alina no nanomboka ny nofoko ratsy. Zany hoe tao anatin'ny fidiran'ny andro talata zany. Fa adiony mihitsy ny miditra ao raha azo atao. Zay zana tany aza tena tsy sa mandalo sy mitsidika eto akory raha tsy misy olona tahaka anareo zao etoko. Eny garandria. Atovy ny asanao fa za natitra ny reto vilia reto aloha dia verina eo ihany hanampy anao. Ary maninona mbola tsy matory ihany ry Joda? Tsy haiko rery tatamo. Tsy mety mahazo torimaso mihitsy ako. Angamba reraka. Mahagaga koa zany ko. Nefa anie dia tena resy tory be ianao al'izay Tena tsy naheno ny andro maraina intsony raha tsy nitairina. Ka za koa ary anie mba gaga. Aleo aloha afenina amin'ny tatamo ny zavatra niainako hatry ny alina fa so lazainy fa za indray no adaly eo. Ka za atory zany raha mbola hamaky boky eo ianao ka? Mahazo matory ary ianao raha izaho zany toa ohatrany tsy hipezy tory akory androany alinako. Dia mahazo toa zany ko? Vao niodiny tatamo dia resy tory marina. Nahagaga mihitsy ny toetrany androany ka. Toa tsy be teny zany fa ohatrany miavinavina. Vola tantely nefa dia tsy tsarony akory zany. Joda wa? Ary izy zany miantsony anaraka tampoka zany. Tena ato an-trano izany fa tsy any ivelany. Saingy toa mibitsibitsika eto am-potsofoka nefa tsy mahita olona akory aho. Nitsangana dia andao anaraka vetivety. Feom-behivavy efa reko izany fa tsy manavao an'ny sofoko marina. Izy ary zany.
Aza miteny betsaka fa mitsangana dia andao arao a. Iza ho a? Andriamanitra, manofo indray va ry izahay e? Tsaroko mbola tsy nikipy akory nefa niny ny masoko e. Jota, andao a. Fa amin'ny firy ary izao? Efa amin'ny 10 alina anie izao e. Iza ary izany bitsibitsika ato am-potsofoka izany? Dia aiza izany zazavavy miantso azy izany fa toa tsy hitako akory. Oay, toa misokatra ho azy anie ny trano mivoaka ny ivelany. Tena matahotra. Aleo hidina fa mangatsiaka be ka. Efa aty ivelany aty ary Jota. Azakatona varavaranao fa tonga dia mivoa. Mivoa ho dia andao anaraka. Andriamanitra, toa misy tovovavy manao akanjo fotsy mamirapiratra be io ivelany io izany. Io izao izy mijoro manoloana ny lavadrano ary miantso sy mikopaka izy. Avy e, aza matahotra. Anoranao ny tantara sy ny zava-nitranga teto a. Fa izy ianao e. Matahotra ka. Aza matahotra aho fa tsy haninona anao a. Arao fotsiny a. Ary toa entiny zavatra fotsiny keo anie za zany manantona azy, nefa tsaroko matahotra. Inona ary ty mahazo ahy? Ny orana nefa avy be. Tonga eto anefa lasa izy teo. Io fa misokatra indray le lavadrano tamin'ny nofoko alina. Marina e. Tsy anantony eny efa fantatry ny aoka. Faty, vonjeo e. Vonjeo e. Toa tsy malope eo akory anie ny vavako izany nefa efa miantso vonjeo ahy e. Tsisy feo eny ny sofoko akory. Vonjeo e. Oay, ty anloko tampoka ty le tovovavy. Ary iny izany lasaina. Aondreo ambany eo aloha anao dia jereo tsara io zazavavy atsingevany rano io. Fa loza iny ny hitako ty e. Io indray le faty hitako maly. Fa fatyn'izy io e. Sady jerety izy. Mijery aty ambony aty. Andriamanitra. Zanako io ry Jota. Zanako tsy manatsy ny 7 taona monja ny finoana ny bera vonina tao sorona. Mantainga ianao e. Raha araka ny fitantaran'ny Giarandry tamiko dia zaza rano mbola any Akibo no nataony neny bera vony sorona fa tsy zaza efa toana io. Marina izany. Saingy tsy nataony sorona io fa nininy finoana tsotro izao. Fahavalona izay mianaka e. Tsy nahatanteraka izay nitakiany dia ny zanako no nanaparan'ny abibiany. Ny didiny tena dia natsosorony tao an-davatrano taony rahany avy eo. Tena variny tao izy. Za kosa rehefa mifonjainy nandritry ny talata 4 tao an-davabatony dia mitetitety amin'ny madinika nofoko ary nalevony niaraka tamin'ireo zaza rano maro be tao an-Dobomanga. Fa mbola manofy ary be izahay e. Sa efa lasa adala mihitsy aty e. Mahita amin'ny tsy fahita. Tsy manofy ianao ka zava-misy izany. Marina ve izany lazainao izany sa mbola manofy ahy e? Andao anarakara ty ahita ny zava-niseho tamin'izany ianao e. Milanao zaza ny fanahan'ireo zaza mbola voageza tsy manatsiny ao an-Dobomanga. Aza hoentinao makany fa tsy ho zakako ny mahita an'izany e. Tsy ho any ahy e. Nefa tsy maintsy ahita loza matsiraviny ianao raha tsy mahay be an'izao. Fa izy ianao e. Dia aninona eto koa? Inona no tadavinao amiko? Anory izay tokony ataonao raha mamaly ny fiangaviako ianao. Fiangaviana inona e? Mba hanafaka ny fanahin'ireo zaza rano tsy manatsiny ho any amin'ny limby tokony hitoerany. Limby? Inona koa izany limby? Tsy misy azoko aniny tianao atongavana sy lazaina ry tovovavy e. Finona marina ianao ty e. Matoto sa avelo? Ny atao hoe limby dia toerana iray eo anelanelan'ny lanitra sy ny tany raha faritako aminao. Izany hoe ny fiainana mandrakizay sy ny fahavelomana ilay elanelana. Izay toerana tokony toeran'ireny zaza mbola any amboaka ireny nefa dia nodimandry. Ka inona no azoko atao amin'izany e? Sabo anie ahy e.
mpitsabo vatana velona fa tsy mopera na pastera akory. matoa tonga aminao zao dia misy antony ary tsy maintsy azaza aminao ihany aoriana kely ao fa aza manany amin'izany. Ka matahotra ako. Manatona dia midira ao an-davabato ao. Rehefa tonga ao ianao dia hiaina ny zava-misy taona maro lasa izay. Ay, matahotra aho ah. Za rery ve no ampidirinao ao? Ary maninona mora ampifantarinao aho fotsiny izay ataoko dia ataoko raha vitako e. Fa ny makao kosa raha azoko natao niaraka taminao niditra tao dia nandeha ahy e. Saingeto ihany ny fetra voatondry itsahan'ny tongotra. Rehefa ao ianao aza manafa mahafantatra ny tokony ataonao. Dia ahoana nefa raha tsy anao an'izany ahy e. Ovononao ve za? Tsy manam-pahefanana anao an'izany aminao ary tsy anao an'izany novinanoviana ry Joda. Saingy izy fiatraikany goavana eo amin'ny fiainanao izany raha mandany izany. Inona mihitsy ny tianao ambara amiko e? Fa avalikana ane ianao izany raha mihevitra misy ratsy ny noaviko e. Tsy hanampy ahy akory. Diso ianao. Ny olona akaiky ny fononao no hitsangana ho fahavalonao raha tsy vitanao mandra-pahatonga ny alina talata ho avy izao izay tokony ataonao. Inona tsara hoe? Iza no hitsangana ho fahavaloko araka ny lazainao ka? Ny vadiko, Ny vadinao? Efa tsy vadinao tsony ny eo akaikinao ry Joda. Tsy azoko ny tianao lazaina. Fa na an'iza koa? Fa na ny nenibe ravina izay mikatsaka ny teraka indray ary ny zanakao ankibo ny vadinao no tafiana. Raha sanatria tsy vitanao izay tokony ataonao dia potika ty tanàna ity. Fa loziny ny ty lazainao e, zavatra tsy mampino ary tsy mitombona sy tsy misy izany lazainao izany. Olo mifahavelomana loatra ianao ry Joda. Tazanao akory ny fanahy mivezivezy eo amin'ny habakabaka mitady izay harapany. Tsy meko tsiny ianao. Mistery amiko ny zavatra lazainao ka. Inona no ataoko e? Tapitra ny ora tokony hijanonako eto fa mbola manana herinandro ianao isaintsainana. Tandre moa nefa diso tara loatra ka tsy ahita izay atao ianao. Mambaratra mafy na nava-tsava teo. Tena tafapetraka eto an-tokotany aho. Manjavona koa ny masoko. Ary nankaiza ilay tovovavy teo e? Nanjavona. Tena tsy nofo rendretreny. Mahatsiaro mangatsiaka ny orana zany. Aleo mody mamonjy fandriana ka. Raha pitsy vao mangiran ratsy ihany dia efa miala eto izay sy tatamy. Fa ianao ty ve adala mihitsy ry Joda? Andeha hody ahoana koa? Sao dia efa misy fahavoazana ary ny sainao. Tatamo, tsy mahatamana anahy ty toerana ity ka manofo ratsy foana isan-kalina. Ka dia izay nofo ratsy ve nandaniana vola sy vidianana ny ty trano ty ry Joda? Hafahafa mihitsy tatamo ty ka tsy tiako tantaraina aminy anefa ny zavatra niainako nandritra an'izay fotoana izay. Indrindra fa ilay nilazain'ilay matoto tamiko. Mahalasa saina koa ny zavatra nilazain'iny avela iny tamiko. Toa ny marina sy mitombon'izany daholo. Raha ny fahitako amin'ny tatamo dia efa mitoetra ao anatiny ao ny fanahin'ilay ramatoa Betsivanina. Tadidiko ihany koa ary manam-porofo ilay teny ngiarandry tamiko hoe efa nisy zotra voalohany ny nofinao. Ary inona izao mahavariana anao mandinika eo ka? Sa efa verisaina mihitsy ianao ty? Ka izay nilazaiko anao izay e. Miala eto tsika. Vola tantelany eny nalehantsika ty fa aza dininao izany. Nefa toa tsy misy akory aho eto anatrehanao ko. Tsy haiko mihitsy. Tsy izany ny atao olana ry Joda. Angamo tsy mivavanao io no ny teny tamiko vao nanitsaka nyty toeran'ity tsika hoe raha tianao dia honenantsika mandrakizay ny ato. Izao ianao indray teny no mitady tso tamana. Ndany ianao moa dia rehefa tsy tamana fa za tsy hiala ty. Inona zo mahatezitra anao eo ka? Ka ianao mahasositra ka. Za tsy hiala ty izany. Tena leo any fiainana ny andrenivohitra any koa. Ndany ianao rery makany fa aty nefa nisafidiko iterahako e. Sady anomanako ny fahatongavan'ny tira fotsikeliko ty. Fô borofo zao fa tsy tatamo ty manoloana aty ka. Ahoana koa ny alalany tatamo fa vavy any io zanaka io. Sady zavatra tsy mitombony izany. Jaroko mantsy fa tsy mbola nanao fitiliana koa izay. Sady raha nanao an'izany tsokosoko sy mangingina tany azy tatamo. Ahoana moa no ahafantarana an'izany sahatika? Zaza vao ray volana kibo monja. Ary aza midiridiry be mandinika eo ianao ka? Mahasositra fotsiny. Tapoa izay fanapahan-kevitra ao. Tsy misy azoko atao izany. Rehefa tamana ianao dia mijanona fa za tsy maintsy mandeha.
dia ahoana izany no vola tantelintsika raha andeha ianao ka? Na hijanony eto aho rehefa tsisy izany hatramin'izay e. Fa andanian'andro fotsiny natao taty. Oay, fa aiza ary azy zany? Marary mafy any izy ny fantako izany. Ohatry fa maninona ato andava-bato ato ahy? Andriamanitra aho, tatamo. Tena navatotra tatamo aho. Nitsondromo ny fanafody fampatoriana dia avy eo ny batainy teto rehefa nikasany andeha hialy eto amin'ity toerana ity. Tatamo, izy mihitsy ny midiny iny. Ary toa manao akanjo fotsy lava be izy izany, dia mitondra jiro labozia amin'ny tanany. Iny midiny iny izy iny. Ary inona ary ny manjelatra be amin'ny tanany ilany iny? Oay, antsy maranitra be iny. Fa ataonao inona tatamo? Efa natsiaro tena ianao. Ka rehefa natsiaro tena ihany dia mitsangana eo. Lasa iry amoron'ny Tombomanga iry. Dia mba endry tsara fa aza manao an'izay mandreraka ome mora fotsiny ny tenda horasaiko amin'ity antsy lava lela be ty. Fa efa dala ve ianao ry tatamo? Vadinao anety manatrika anao ty e? Vady? Ary za koa tsy tatamo izany intsony e. Mitsangana eo dia lasa ao aho manatony ery amoron'ny Tombomanga iry. Tena mivandravandra be mampatahotra ty izy marina. Oay, ny vaho azy koa ny fatorako. Ary aloha faingana anararotry tsoka. Dia ahoana tatamo? Za kosa aloha tsy hamela ny vadiko vira vorainy ny fanahy ratsy tahaka izao e. Nefa inona no ataoko? Ary iza moa no namahany fatoranao e? Ny herin'ny fanahy ratsinao ihany tatamo. Izany indray moa ny hamahany fatorako eo. Mahay zavatra izany ty zaza ato kiboko ty raha izany ko. Tatamo, fa nahoana re ianao no dia manao an'izao e? Hovononao aneny zanatsika e. Dia vitanao koa ve ny anao sorona ny tenako? Ampangino kely ny vavanao ny tataminao izany efa mandry tsara ny amin'ny afo be ny fanahiny. Andriamanitra Tsy tadidinao nga le alina nidirako tao anatiny fony anao nisarititra tao anatin'ny nofika. Oay, ary tamin'iny mihitsy izany no midiran'ilay tsy valahary ty tao anatin'ny vatoko. Hitako moa niova be izy ko. Za kosa aloha tsy hanaiky ny amira voran'io fanahy ratsy io ambadiko e. Miaraka milevona ato tsika izany. Inona nefa no ataoko e? Aiza zao le fanahy mba hanampy ahy? Tsy hitsangana ianao izany fa hianahany eo ihany. Lasa faingana manantony ery. Tena leo mialy eto fa so hofatiny eo etiko. Tsy misy herika azo hiafenana mantsy eto fa vato avokoa no manodidina. Aleo rangahy hitsoraka ao anaty dobo manga ao aho. Raha vao manantiny eto akaiko andeha andidy amin'ny antso io tonga dia avy etrano dia fikiriko ary ateliko miaraka amiko ao anatin'ny dobo lalina be io. Izay iray miala na ny fanahiny tatamo na ny fanahiny io. Mino fa ho tanteraka tokoa le tenin'ilay fanahiny zazavavy miresaka tamiko hoe isy hanampy ahy foana rehefa tafiditra ato anatin'ity lava-bady ity aho. Za koa tsy nanam-potoana nakanisana tato-tsoko fa raiky tahotra dia nikasa ny sitaka tato amin'ity toeran'ity kanjo tatamo ny tonga taloha. Takizay nefa raha niditra tato efa mba nisy azo natao ihany. Ely zany e, efa andohaliko ty ny ranom-bary izay lalany ihany lalany. Zay endry tsara tahako izao mamonjy ny paradisa ary etsetraka ao ny loha dia manaova veloma farany an'izao tontolo izao. Tia no misakana tsy ho velona indray. Taperiko ny an'ity androany dia afaka mivelona tsara eo akaikiko mandra-pahantera nyity vatambadinao mahafatifaty ty rehefa teraka soma tsara. Esy e, nefa za manafa miandro fotoana fohy dia ho avy any aminao izy. Zany ane dia tsy izy. Na ianao miverina any amin'ny fariny mirehatra nilevenana ho any na zay hamonjy ny paradisa anaikio. Ary andao ary miaraka amiko e. Io fa misarangidrangotra mitady atsapazany. Andao iletika hiaraka amiko aty ry le tsy vaniny ity a. Zetra fa bekaro. Tatamo, enao ve ty? Fa iverina ho itsy ary joda. Zay ihany ty. Ay e, aza miseho mamitapitaka. Tatamo vadiko mahay milomano tsara ary tsy matahotra ny tahaka anao e.
vonjeo e, vonjeo aho a. Oay, maro misy misitony zany tongony zany a. Oay marina, inondreo ambany reo? Io fa mbola misariny dimotramiko ihany, ary aletiko any ny lohany ty. Matanjaka izy zany a. Oay, toa zazakely manjelanjelatra maro be, sady toa nanampy andetika ny tatamo any ambany any. Tenareo zany le avelon-jaza rano lazain'le tovovavy iny tamiko. Oay, ary iny zany mivoaka mivavany tatamo zany toa rano maintomainto be. Losa, lasa aloka biby goavana be izy zany. Reny manandrika ny rindrim-bato reny. Tatamo, torana marina ary tsy ary teny izy. Oay, narety e, misy taratra mazava mainty sy fotsy be mifampikatoko reo. Ny iray le aloka mainty be nivoaka tamin'ny tatamo teo. Ie, nitetsakilany kosa aloka fotsifotsy be. Ireo zazakely tatandobo manga no nitambatro ray ngeza be ary lasa niady tamin'ilay aloka mainty be. Aratra mafy be ny latsaka. Oay, iny ty hitako ty. To lasa niletika any anaty tobo manga le aloka mainty be. Ie, ary tonga de ritra tsy nisy ohatr'izany le rano. Aleo miala teto faingana ka. Aleo bataina aingana aloha tatamo. Aiza reny alehako hoe. Hitsikosaka iny misy lavaka azy voana ka. Sady toa mirotana sy miotsaka avokoa ane zany lava-bato zany. Ay, misy feo an-javatra mampiororo be zany. Toa mitaraina. Dia tahaka an'izay ry tatamo ny zava-niseho. Rehetra tanteraka ny tobo manga ary nirodana sy tototra ny lava-bato be. Joda, tsy ino angamba ianao ray lazako fa ora vitsy ny tena natsapako fa ny anako teto amin'ity trano ty. Ny taorian'izay tena tsy nisy tsaroko mihitsy. Taona tory be aho dia tsy mifotsoniko. Tena zao eto tratranao zao ny tsaroko. Zany very tatamo, mino anao aka. Tsapako tokoa zany. Joda, andao haingana ialeto ka. Tsy ry tatamo efa tsika zao ty toerany ty ary efa tsy misy atahorana intsony. Zay telo andro tsy nahatserovanao teny zay eny nanadiovanay ny zavatra ratsy rehetra teto e. Efa natao daholo ny alafady rehetra zay tokony natao ary efa afadozana ny tanàna eny Ambohidrandrina aza. Zany very Joda? Dia tsy misy atahorana intsony zany? Arak'izay nilasaiko anao zay e. Mahazo mandrevony vato tsara ianao. Ary mba nanahoana ny zanantsika ry Joda? Ndesy ry tatamo inona palahelo, lasa ny zanantsika. Andray ry Joda. Tsy sitrak'Andriamanitra ny fahatongavany ry tatamo efa voafaritra ny andravan'ny asan'ny Satana izy na dia mbola tany an-kibo aza. Nataon'ilay Andriamanitra nahary fitaovana izy mba andresiny ny fanahy ratsy ary hamarina azy any amin'ny farimy rehatra afo. Nampian'ireo avelon-jaza rano maro ray lasitra tamin'ny vogeza tao an-dobo manga. Eny tokoa ry Joda, tena mahaiza ho Andriamanitra izao ka. Efa voalahatra marina ny fahatongavana sy ny fahavelomana. Eny fa na dia mbola ny amboka aza dia efa nanana ny anjara asany. Efa nisy olona niady tamin'ny fanahy ratsy io koa nery tatamo saingy tsy nahatohatra ny heriny ka resy. Tovovavy ray izay niaraka tamin'ny zanany vavikely. Ireo no niseho tamiko sy nanoro lalana foana fonja niady ny iverenanao. Tsy azoko ry Joda. Maka aina tsara aloha ianao rehefa salama ianao dia tantaraiko anao avokoa ny zavatra niseho rehetra. Sady mbola tena reraka be ary Joda fa tena aleoloha ka torotely matoriza tsisy. Zany tena saika resy raha tsy nanana herin-tsaina. Raha tsy nisy ny fanampian'ireny avelon-jaza rano ireny koa dia efa nataoko veloma ny vadiko sy ny fahavelomako. 3 andro sy 3 alina izay.
taorian'ireo naharavan'ny Dobomanga sy ny lavabatony Niberavony dia lamina tsara ny tanàna sy ny toerana rehetra tety. Tsy niseho tampoka intsony le fanahana tovovavy, ary tsy nandemesana feon-jazakely mitomany intsony rehefa sasak'alina ety amin'ny manodidina. Goavana aloha ny asa miandry ahy eto amin'ity tanàna ity. Tsy avelako raraka an-tany ny etaetan'ny mponina ahazotra ny fitsaboana marary mba tsy hironany amin'ny fanimpody-tsambo sy ny filalaovana ody ratsy tahaka ny reny intsony. Zahara ny fanahy ratsy aza misy ohatrin'ny reny dia tongavana sy ataon'ny fitaovana ny olona. Mino fa efa any amin'ny farimirehatra afo izay ny avelon'ny Niberavony, izay nikasa ny verina indray ary aka endrika nofo sy ra, ary efa any amin'ny lemby ihany koa ny avelon'ireo zaza rano voakeja tao an-Dobomanga. Avelon-jaza rano. Tantara indray miaino dia ampeniny Nofy Andrianjaka. Nandrenesanareo ny feoany rojony any amin'ny Anta sy Rianala Masoandro, niaraka tamin'ny Santatry ny Aina sy ny mpanoratra. Nandrinda ara-teknika sy nanatotoy Nofy Andrianjaka, nandray feo Zakina Andriantsoa.